anatin'izay ary dirantsika kosa eo amin'ny sehitry ny tanora sy ny fitantanana nanatanteraka fikionandoha mahakasika ny fomba fitantanana sy fitariana ary na ny leadership ny bureau national ny tanora hery vaovaon'ny Madagasikara teny amin'ny CCI Ivato tamin'ny tsindray mitoraka ity kosa dia ny fomba fitantanana sy fitondrana miankina amin'ny finoana kristianina no nisafidian'izy ireo. Ny fomba fitantanana ny fitondrana olona miankina amin'ny finoana kristianina na ny leadership chrétien no nentin'ireo tanora avy ao amin'ny fikambanana hery vaovao Madagasikara nanatanterahana fikionandoha androany teny amin'ny CCI Ivato. Ny fanentanana ny tanora hivonona amin'ny fitantanana no anton'izao etsika izao raha ny fanazavany mpikarakara. Ny mba hanomezana fahalalana ambony ny tanora rehetra malagasy eo amin'izay lafiny hoe fitariana fikambanana izay na fitariana vondron'olona sy ma kristianina azy satria ireo foto-kevitra anankiroa ireo dia everinay fa tsy afa-misaraka ny finoana sy ny fitariana olona mba ho tonga amin'ny tanjona anankiray. Ny lohahevitra leadership chrétien dia ho atambatray miaraka amin'ny lohahevitra anankiefatra toy ny hoe développement, réconciliation nationale, responsabilité citoyenne sy bonne gouvernance. Izany dia ho tanterahana androany hariva dia inonay fa tena ilain'ny tanora amin'izao ankehitriny izao izay handray andraikitra ho amin'ny ho avy. Tanora manerana Madagasikara mahatratra 900 nandray anjara tamin'ity fikionandoha androany ity.